Tompoko avy ankafaliana indray no iarahana aminao sy tafana aminao amin'ity takariva ity manasanao anaraka ny fampalalamba voatra amin'ny farany itony fahita lavitra ma TV hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny zava-nitranga teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena tena tsy mba zaza teny ankoatra izay ny resabe taorinan'ny famoahana ilay vola 7.10 miliara ariary misy amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana natao mahakasika ny famoahana vola tsy tokony tsy firohana iny misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny olona eo anivon'ny orinasa Air Madagascar compagnie pitaterina Air Madagascar hoentina aminao ihany koa ny andindinin'izany raha ny fandaharam-potoana teo anivon'ny anteny miram-pirenena dia ny maraina teo no tokony hisy ny fionana teo amin'ny ministra telo avy amin'ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka ny Madagascar tsy totosan-dray nefa io fionana io ny zava-nitranga teny amin'ny lapanina Tsimbazaza teny no hoentin'ny vola ravoavy sy tsirako tarson amintsika ao anatin'ity sarity. Mienjana ny hitady eo amin'ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena nofoanana ny fionana eo amin'ny ministra avy amin'ny gouvernemanta sy ny parlementaire ny tako ny maro anisa tamin'ny solombavam-bahoaka ny vory ny siny ny fampitana mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana ny fionana ministra telo avy amin'ny gouvernemanta dia Andriamatoa Horace Gassien ministry ny angofo sy ny solika Andriamatoa Rafidimanana Narsan ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ary Andriamatoa Gervais Rakotomanana ministry ny vola sy ny teti-bola nizara roa ny hevitra teo amin'ny samy solombavam-bahoaka taony ny hevitra fa tsy tokony tanterana amin'ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka raha tsy misy ny fampitana mivantana izany amin'ny haino amanjerim-panjakana. Ny zavatra ny fanarahantsika teto ary nampisaina tany amin'io zareo ary mino aho fa voapita teo anivon'ny gouvernemanta zavatra izay dia hoe ny interpellation izay ataontsika dia mila atao mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana dia ny RNM sy ny TVM na dia lazara ny présentateur ny vaovao tamin'ny maraina fa raha nampiseho kely ny extrait ilay zavatra ny seho tery amin'ny HCC omaly tena namafy izy fa hoe profo zao fa tsy manao sivana ny TVM sy ny RNM tsy marina zany monsieur le président profo koa zao fa manao sivana ny RNM sy ny TVM fa maninona no tsy alefa mivantana zao interpellation tsika ny président ny gouvernement zao ny tsy mandefasana ny tiraraha ity manko mivantana satria tena nitsotra mihitsy ministra ny serasera tamin'izay fa hoe resaka politika ka raha resaka politika ka tsy azo alefa mivantana fa hosivanana dia mbola raha nanona lampamrerina ihany amin'ny article 11 ihany hoe toute forme de censure est interdite. Tao kosa no nilaza fa tsy voasoratra amin'ny fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena ny tsy maintsy ampitana mivantana amin'ny fiantsoan'ny parlementaire ny gouvernemanta. Ao anatin'io koa dia tsy milaza mihitsy hoe atao en direct fa misy article tena Patrice fa mahay lalàna fa amin'ilay question réponse rehefa tonga tianareo manao ny tapitra dia amin'izay voasoratra ao anatin'ny fitsipika anatinay hoe tsy maintsy atao en direct fa ny article 172 kosa tompona dia tsy milaza hoe atao en direct. Taorian'ny tsangatanana tapaky ny maro anisa tamin'ny solombavam-bahoaka fa tsy toto-saina ny fionan'ny parlemanta amin'ny gouvernemanta raha tsy misy ny fampitana mivantana amin'ny RNM sy TVM. Midika zany fa tsy manao le interpellation raha tsy eo ny TVM sy ny RNM. Iny ary ka dia zay zany fa dia mena fisaorana ianareo ministra mpitiambana amin'ny gouvernemanta sy ny technicianina zay miaradi aminareo fa dia rehefa vonona ny TVM sy ny RNM zany no mitohy ny fanaovana ny interpellation ka dia sao ny fatibavinareo pisaorana. Tsy tanteraka araka izany ny fionana teo amin'ny ministra telo Horace Gassien, Rafidimanana Narsan ary Gervais Rakotomanana niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka na dia efa tonga niaraka tamin'ny teknisianina ao aminy azy ireo dia rava maina ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.